Nampiantso mpanao politika miisa 30 eo ny antoko mavana tamin'ity andro an'ity nantanteraka fivirina entina amoahana ny firenena amin'izao krizy mahazo azy izao. Tokony ho teteza mita vaovao izy ireo no anaovana fifidianana amin'ny taona ho avy entina andaminana ny firenena aloha. Fanazavana azy. Raha hisy any le fifidianana amin'le 8 mai dia aleo fifidianana hitondra an'le teteza mita no fiditsika mba afahana mba hisy neutralité marina zany le fitantanana le teteza mita vaovao ametraka ny lalam-pifidianana rehetra am'izay zany hisy neutralité ihany koa ny fifidianana misy eto amin'ny firenena dia ohatr'izay koa ny hoe amin'ny taona ho avy zany raha hisy ny fifidianana dia resaka référendum ho ampidirina amin'ny taona ho avy daholo zany ka fitantanana teknisianina ny tena hisy eo fa ny mpanao politika rehetra zany amin'izay fotoana izay hiditra any amin'ny sehatra hoe hanomana ny fifidianana dia mba ny vahoaka no hifidy fa tsy izy hoe hiditra amin'ny teteza mita io ianao dia anana ho ampiasaina le teteza mita ahafahanao mandroso bebe kokoa amin'ilay campagne électorale sy ny karazany dia izay zany hoe mba hitovy pied d'égalité daholo zany ny olona rehetrarehetra teo. Nisy moa ny fampiatsoana mpanao politika maromaro nandritra an'ilay valandresak'andro any na nahoana iny tena hoe votoatin-kevitra ny raisana ny ombonanareo nandritra izay valandresaka izay? Zavatra betsaka moa no vohitra tao ao ny hoe mpanao politika no miady amin'izao fotoana izao dia tokony hisy ny réconciliation le mpanao politika dia zay moa ny laza ny sasany teo fa hoe aleo zany le mpanao politika ampihavanina izy mandritra ny taona ho avy io hanao le réconciliation nationale fa kosa tsy maintsy ampandahanana ny raharam-pirenena fa tsy hoe le adiny le mpanao politika dia hijanona daholo hitohy foana ny teteza mita eto amintsika izay zany no vahaolana fa tsy mandraran'le mpanao politika hoe hanao an'izay réconciliation zay fa le vahoaka zany no jerena aloha le vahoaka tena efa mitondra ny tsy herany ainy intsony